ahoana marina? Tena vonina iady amin'ny aretina ve ny mpitondra? Raha ny antotanisa voaray farany hatramin'ny omaly 7 ny volana aprily 2024 dia miisa 370 ireo olona vaovao izay mitondra ny tsimikaretina. Raha toka 220 izany tamin'ny 8 ny volana aprily ity ihany. Hita atreto araka ireo tarahimarika izay mivoaka isan'andro ireo fa tsy mitsahatra mitombo ny malagasy izay mitondra ny tsimikaretina eto amintsika. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe ahoana marina moa no tena andraikitra izay raisin'ny fanjakana manoloana ny fiparitahany io aretina io. Ny tsikaritra atreto dia mitavozavoza tanteraka ny mpitondra manoloana ny ady amin'ity aretina ity sy ny famonjena ny ainy vahoaka malagasy, ary tao tsikaritra mihitsy aza ny fanamaivana ny aretina izay efa nandripaka sy nampitondra faisana ny vahoaka hatramin'ny heritaona io. Raha tsaroantsika tsara heritaona tahaka izao dia nilaza sy nanambara ny mpitondra fa efa vonina amin'ny fiatrehana ny aretina. Nisy mihitsy aza ny fividianana fiara tsy mataho-dalana miisa 70 tamin'ireny fotoana ireny. Hatramin'ny efa tazana fa misy ny tsy fahaiza-mitantana ny ady amin'ity valanaretina ity ataon'ny mpitondra. Fiara tsy mataho-dalana ve sa ambulansa no tokony ilaina hitondrana marary? Ireo fiara tsy mataho-dalana ireo izay tsy hita popoka intsony amin'izao fotoana izao, natao aiza sa nomena aniza? Ilain'ny vahoaka no mahafantatra ny marina momba izany, na volam-bahoaka na tsy volam-bahoaka no nividianana an'ireo fiara ireo izay tsy hita popoka amin'izao fotoana izao io. Izay ilay atao hoe mangarahara. Io tsy fisian'ny mangarahara io no isan'ny mahatonga ny fikorontanana eo amin'ny vahoaka satria betsaka no fanodikodinandresaka ataon'ny mpitondra. Ankana ireo tompon'andraiki-panjakana tsy tokony resaka momba ny aretina aza, milaza ho profesora amin'ny aretina sy ny fanafody iadina amin'izany. Mahatona sina ireo ministera nisatsokazina dia samy manana ny andraikiny ireo. Inona moa no ifandraisan'ny ministera ny adi-tany amin'ny aretina? Tsy fizarana fanampiana amin'ny loza voajanahary ve no andraikitry ny BNGRC? Ireo dia midika mazava fa misy ny tsy fetezana ny ady amin'ity valanaretina ity. Fatatsika tsara fa niantso ireo mpitsabo-panampy ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra tara ihany satria izao vao mikoropaka amin'izany ny fanjakana. Tsy mbola vitany tara ny fanapahan-kevitra fa ity ihany koa no fitarainan'izy ireo herinandro vitsilasa izay. Zay mila frais, mila indemnité zay voalohany satria zay miasa mafy ny fitaovana tsy ampy, ny EPI tsisy, tokony mangataka ny EPI zany zay ampiana ny fiarovana. Presque verikany hoe presque bénévole daholo ny tena miasa amin'ny raha tsy ame ohatra fotsiny zany amin'ny toerana iasako dia 120 eo zay bénévole daholo. Zany hoe raha amin'ny service ray bénévole efa mitondra tour de garde mihitsiny. Marary misy ary matetika ny marary indraindray tsy voaray dia lasa hoe tsy miasa le mpitsabo satria le fitaovana no tsy ampy. Dia tsy afaka hoe anao risque be kosa aloha zay hoe andeha hamono tena zany hoe ahiditra amin'le resaka Covid satria le fitaovana men'zareo tsy ampy, lasa ohatran'ny hoe tsisy mirara zany marary. Indraindray aloha zany raha sahala amin'ny anay manokana zao dia mety hoe lasa mamoaka paosy indray zany ianao nefa tokony hoe efa ianao sady efa tsy mikarama tsy anona hividanana vansy ohatran'izany dia lasa mamoaka paosy indray zany ianao. Mazava ny fitarainan'izy ireo. Izany dia taratra tanteraka fa no amavain'ny mpitondra ny aretina. Ary tsy mahagaga raha miparitaka izay tsy izy zany ankehitriny. Ireo firenena matanjaka any ivelany aza tonga dia niomana tamin'ny fidirana amin'ny deuxième vague ny aretina. Ny teto amintsika dia tsy nieritreritra izany mihitsy ny mpitondra. Hoy mantsy ny filoha hoe
noho ny fitombon'ny marary amin'izao fotoana izao anefany dia nandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana anampy aingana dia aingana concentrateur d'oxygène. Izao ve ny mpitondra vao miomana sy anafatra izany? Raha tena hitsinjony ny vahoaka malagasy ny mpitondra io, dia tahaka izany no tokony hojerena voalohany. Saingy ity fitondrana ity moa dia fitondrana miandry fimonomonom-bahoaka foana, izay vao mikaroka vahaolana. Fa ahoana mariny? Raha tadiditsika tsara dia ny 17 ny volana marsa lasa iny no efa nanoro-hevitra momba ny arovana ny ainy vahoaka malagasy ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra. Hoy mantsy izy hoe manafara vaksiny zao ndana tsoviny ihany anka tsisy ny vola ka inona taetika dana amin'ny négociation dolo zany aloha fa tsisy satria tsy azonao atao avela fotsiny am'izao ny ain'olona ka raha ohatra anao manontany hoe inona ny fomba fijeriko de zao raha nisy le vaksiny raha misy any de atao ve aloha zay mbo aminjena zay azo atao. Hitanao hoe ny Allemana manao, ny Amerikana manao, Frantsay manao, zareo le nosy kely valavetika atsy ambadika atsy Seychelles ery ambony ery zao misy olo amin'ny 100 000 na 150 000 zareo efa vitany azy. Ny zareo Mauritiana tsika nefa mifanerasera eto tsika efa marady de makany lareny eo anjery makany dizany hoe zareo mandeha am'le inona sanina tanao avasana zany evasana tanao zany misy an'izany satria zalahy manana le sanina iny de lasa izy makany. Izany no atao hoe olona manana traikefa amina fitantanana, aingana amina fandraisana fanapahan-kevitra rehefa misy ny manahirana ny vahoaka fa tsy mba mitamatama. CVO izay tsy nahitana vokany hatramin'izay no mbola irery ihany ny mpitondra ihany. Omaly alatsinainy 17 ny volana aprily moa dia niantso fivoriana tamin'ny akademian'ny mpitsabo ny filohan'ny repoblika mba andinihana ny momba io vaksiny io. Izao no nambarany tamin'izany. Ilay efa mivoaka moa ny étude scientifique ny hoe izavo ny vaksiny matohatra n'ilay variant sud-africain dia misy maromaro moa izy ireo. Ny zava-dehibe aloha dia manomboka miain'ny hafa ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha tsarotsika tsara angamba fa ny filoham-pirenena io mihitsy no nitondra fanakanana sy nanohitra ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra rehefa nitaky ny fampidirana vaksiny izy ireo. Ny 20 ny volana marsa ihany koa anefa no efa namoaka teny meta momba io vaksiny io ny akademia, saingy tsy norarahin'ny mpitondra izany. Ity no nambarany tamin'ny fotoana io. Araka ny teneniko anareo teo dia ny hoe les variants avy any Afrika Atsimo dia tsy misy vaksiny mihitsy matohatra an'io variant avy any Afrika Atsimo io. Roa herinandro tahoriany io dia niverina amin'ny teny nataony ny filoham-pirenena fa misy fanefitra azo atao amin'ny variant io. Ampodiso toerana no nandavana ny tenin'ny Filoha Marc Ravalomanana ny 17 ny volana marsa io. 17 aprily izay vao mikaroka vahaolana momba izany ny fanjakana. Mazava zany hatreto fa mitamatama tanteraka ny mpitondra, saingy ny vahoaka no mizaka vokatra zany. Dia hoy ny Filoha Marc Ravalomanana hoe fa nahoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny reo, tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny reo fa sao dia ampipoly mahatonga tsy hanafatra an'izy. Tsy aloha ve mba milefitra kely na modina tsy hitany aloha zay voateny hafa dia ny ain'olona vonjeny ny antony ilana ny président ny république amin'ny firenena anankiray dia telo ihany miaro vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy loza be ty ihany ity. Faharoa miaro ny volana ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola ny devise ndresako fa tsy ny vola azon-dralahy tefitefena sy amboamboariny ity. Ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy alain'ny sasany. Tena reo telo reo ihany zay ny tena rôle lehibe indrindra ho an'ny président. Afatanteraka ny olona manana traikefa amina fitantanana firenena. Ny tena mampalahelo anefa eto amintsika dia ny mpitondra ary ny filoham-pirenena mihitsy aza indraindray
nominy mandray ho fahavalo politika ny olona manana traikefa sy manolo-kevitra tahaka izany. Raha io fomba fiasan'ny mpitondra io moa, aomby ve ny ady amin'izao aretina izao? Raha tonga ihany koa ny vaksiny, efa misy ve ny lamina mba isitrahany vahoaka malagasy tsy hakanavaka izany? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?